Jesús reraka papolima androany. Teran Jesús, teran Jesús. Si segnala, io cavalzi già. Ava calzca basta, non si tira la mano. E ora, teran Jesús. Alzare Mexico! Teran Jesús, teran Jesús. Anao ka isy fandresena amizay eto a.
raha tena midera mafy ianao aorianany ty toko fadimy ty tena mpandresy ianao na zao kely mihitsy no akaiky na dia androany ary ianao vao tonga eto hoe mpandresy ianao hoe amen na vonintsika Estera toko fadimy Estera toko fadimy manomboka ny andininy voalohany vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny soramandry efa marika ny fandresena daholo zany e inona le izy teo soramandry fa tsy soramondry a ny soramandry eo ambony milaza manao hoe ny nanaken'ny mpanjaka ny tenin'ny Estera sy ny fahasosorany Amana tamin'ny Mordekay andininy voalohany ary noho ny tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo amin'ny kianjanatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana tao andapa tandrifin'ny vavahady trano ary noho ny hitan'ny mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo akanjo dia nahita fity teo imasony izy ary ny mpanjaka nanondrany Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany dia nanatona kosa Estera ka nanindry ny lohatena dia hoy ny mpanjaka taminy inona no angatahnao ry Estera vadin'ny mpanjaka ary inona no tadiavinao fa na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakana aza dia omenanao zany ho tanteraka eto zany androany amen hatramin'ny atsasaky ny inona hoe hatramin'ny atsasaky ny fanjakana zay angatahnao zany dia omenanao androany andininy faefatra dia namaly Estera ka nanao hoe raha sitraky ny mpanjaka aoka ny mpanjaka sy Amana akao anio amin'ny fanasana izay efa namboariko azy dia hoy ny mpanjaka afainga ny Amana mba hanao araka ny tenin'ny Estera ary ny mpanjaka sy Amana dia nakeo amin'ny fanasana izay efa namboarin'ny Estera ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera teo ampisotro ny divay inona no angatahnao efa omenanao izany inona no angatahinao fa omenanao izany ary inona no tadiavinao fa na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakana aza dia omenanao izany tanteraka fanondroany ray zany amen andininy fafito dia namaly Estera ka nanao hoe izao no angatahako sy tadiaviko raha mahita fity eo imason'ny mpanjaka aho ka sitraky ny mpanjaka ny anome izay angatahako sy anome izay tadiaviko dia aoka ny mpanjaka sy Amana ako amin'ny fanasana izay amboariko azy indray ary rapitso dia anao araka ny tenin'ny mpanjaka ihany aho dia nivoaka tamin'izany andro izany Amana sady faly sy ravoravo ny fony fa raha nahitany Mordekay teo ambavahadin'ny mpanjaka izy dia indro tsy mba nitsangana na nietsika hitsaoka azy akory dia feno fahatezerana tamin'izy kanefa nanindry ny fony ihany Amana ka lasa nody tany an-tranony aloha dia naneraka nakany sakaizany sy zaresy vadiny izy ary nambarany Amana tamin'ireo ny voninahitry ny areny sy ny amarony zanany mba amin'izay voninahitra rehetra nomen'ny mpanjaka azy ary nanandratana azy ho ambony noho ny mpanapaka sy ny mpanompon'ny mpanjaka ary hoy koa Amana Estera vadin'ny mpanjaka azy tsy naka olona afa-tsy izao ihany hiaraka amin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana izay fanamboarina fa nasainy hiaraka amin'ny mpanjaka ao koa rapitso nefa na dia izany rehetra izany azy dia tsy mbola mahafapoa ihany raha mbola mahitany Mordekay josy mipetraka eo ambavahadin'ny mpanjaka ao dia hoy zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra taminy aoka anaovana azo 10 akiho ny ahavony ary raha maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba ahantona eo Mordekay fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliana ho any amin'ny fanasana ianao ary sitraky Amana izany zavatra izany ka dia nampanao ilay azy izy amen asiteka mafy zany tondray ny fiderana inona ndray nina mba angatahantsika ary aleloha mba mena vana ndray ny lehilahy aloha satria nareo ndray no inona ry Mordekay olona afaka
manomboka reraka sika zany nefa mbola voatoko fahenina. Nareo manao hoe fa le nareo mandiha tena tsy le ny tena hoe reraka de izy ndreo nefa rehefa le mandiha nareo tsy akory. Izy efa tsy mihetsika intsony fa hetsy fotsiny sisa. Izy mieritreritra anazy hoe tena mihetsika izy amin'io. Toko fafiritsika zao. Toko fahenina. Vakitsika ny Estera toko fahenina manomboka ny andininy voalohany. Ny soramandry eo ambony milaza manao hoe ny nanandratana ny Mordekay sy ny alahelo ny amana noho izany. Andininy voalohany. Ary tamin'iny alina iny tsy nahita toromaso ny mpanjaka ka napaka ny boky ny fitadidiana ny tantara ary novakiana teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Ary indro voasoratra fa Mordekay no niampangany Bigitana sy Taresy, roalahy isan'ny tsy hidranolan'ny mpanjaka, dia ireo mpiambina teo ambaravarana izay nitady hamonana azy ireo sy mpanjaka. Ary hoy ny mpanapaka, inona moa no fisandratana sy voninahitra? Ary hoy ny mpanjaka, inona moa no fisandratana sy voninahitra mba efa nomenan'ny Mordekay noho izany? Fa hoy ny zatovin'ny mpanjaka izay nanompo azy, tsy mbola nisy nomena azy. Ary hoy ny mpanjaka, iza no ao akanjao? Ary amana kosa efa sendra tonga tao akanja ivelan'ny tranon'ny mpanjaka tamin'izay iteny amin'ny mpanjaka ny amin'ny anatonana ny Mordekay amin'ilay hazo efa natsangany anatonana azy. Ka hoy ny zatovin'ny mpanjaka taminy, indro amana no